misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka ry Andriamanitra tsara izan-danitro mbola misaotra anao izahay noho ny fitantananao sy ny fiarovanao anay. Misaotra anao izay miahy sy mitantana ny tsirairay avy ihany koa. Mangataka aminao izahay mba hoatrehanao sy ambolenao zava-baovao anatin'ny tsirairay avy hianatra ny teninao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe mitombo eo ambany fiahian'ny zanak'olona. Mitombo eo ambany fiahian'ny zanak'olona. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany-mbariny ary ny mpamafy voatsara dia ny zanak'olona, izany hoe Jesosy mazava loatra. Tena manan-danja lehibe ao anatin'ny tontolo-kevitry ny fifanandinana lehibe io fanambarana io. Milaza manko Satana fa tsy azo itokian'Andriamanitra, tsy tsara izy hoy ny filazany. Eto anefa dia aseho antsika fa tsy mamafy afa-tsy voatsara Jesosy. Andriamanitra ozy izy dia mazava ary tsy misy maizina ao aminy. Ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana. Ireo no olona izay raha mbola vao mitsiry sy eo am-pitomboana dia mifidy ny anao an'Andriamanitra aloharan'ny fiainany sy famonjena ho azy. Jesosy no miantoka ny fahadiovany amin'ny alalan'ny fahamarinana ary miantoka ny tanjona ara-panahy amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny. Noho izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia hita mandrakariva ho mitondra voatsara ny fiainan'izy ireo. Ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ho fongorana izy ireo satria mahatafi-tohina sy manao meloka. Ny teny Grika nampiasaina amin'io andalana io dia maneho fa tsy fahotana tsindraindray no resahana eto fa eloka mitohy mihitsy. Izany hoe fandikan-dalàna tsy mitsahatra sy tsy miova. Ireo no olona izay nifidy ny koa mandrakariva amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana ary ny fanitsiana ka mandahatra ny fahasoavana tolotra anazy sy ny fifaliana avy amin'ny fiarahana mandrakizay amin'i Jesosy Kristy. Amin'ny mahatompon'izao rehetra izao an'i Kristy dia manolotra famindram-po sy fahasoavana be dehibe ho an'ny rehetra izy, izay ampy hamonjena n'aiza ary na iza manaiky ny fanomezany. Tsy verina hijinja ny tany izy fa raha tsy efa tapa-kevitra sy tsy miova hevitra amin'izay ny safidiny intsony ny olona rehetra. Miantefa amintsika ny antso anio mba hitoerantsika isan'andro eo ambany fiahian'Andriamanitra mpamafy. Ary indray androany tsy ho ela, ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy. Engany ka avelantsika hiasa ao am-pontsika izy mba ahatonga antsika ho voatsara. Irina mba ho tanteraka aminao tokoa izany. Amen. Vavaka isika. Riranay tsara andrizindanitro, mbola misaotra anao izay amin'ny lesona izay nomenao anay anio. Mangataka aminao manokana izay anio mba kolokoloana ho anay ka ny voatsara rery ihany ao aminay, ary ihany koa mba ahafahanay manana ny toe-tsaina sy ny toe-po ary ny toe-panahy mifanaraka amin'ny sitraponao. Anaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.